Zany hoe anomboka andro vaovao na hiatrika herinandro vaovao zany a dia mila manana vatsy tenin'Andriamanitra tsika mba hatanjaka ny ao anatintsika miatrika ny isan'andro. Fa rehefa mety ny ao anatinao a dia afaka ny ho tonga mety a zay atrehanao a rehetra. Amen na dao tsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fisaorantsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ao foafoa ny tananao a aza velo fahazaram-panangana tanana fa atreo Andriamanitra ataovy misokatra ny ao anatinao fa misy tombonandro maimaimpona ny meny androany a isan'ny velonay ntsika tsiraray avy reto a nitarihany sy ny taominy a dia misaora azy fotsiny. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a herinandro vaovao indray no menao anay a manomboka andro vaovao zay zao maraina izao a avy any amin'ny fiainana tsiraray avy zay nitarihanao tamin'ny alalan'ny fanahinao ho tonga so eto amin'ity toerana ity. Saotra fa vaovao maraina ny famiraponao a saotra fa vaovao maraina ny fiantranao sy ny fahatsaranao ny fahasoavanao. Mankasitraka anao zay tompo tsy avelanao andeha maina ny fiainanay ary tsy avelanao ho mosary ny fiainam-panahinay. Maniraka mpanompo ianao a manome teny ianao a ary mampiasa ny herin'ny teninao anova ny ao anatinay atonga ny zavatra atrehanay a ho azo resena sy azo ioarana satria miamisokatra ny ao anatinay mahita ny fahalebiazanao. Saotra betsaka ny amin'ny Sekoly Famahana Olana indray andro amin'ny maraina. Mino zay a fa efa miasa eto ianao a efa mamango ny fony tsiraray avy ianao ary ahita ny voninahitra indray zay eto a amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo a amen. Tiaka mafy hoan'i Jesosy a. Merci pasteur. Mazao toerana vetivety ary. Alléluia. Anio manokantsika dia hijerana tenin'Andriamanitra anankiray a nampitondra ny lohateny hoe Sedra ny finoana miaraka amin'Andriamanitra. Ny finoana dia zavatra anankiray tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainan'izay mpanaradia azy. Ary misy teny mihitsy arao hoe ninona ataonareo tsy amin'ny finoana dia efa fahotana ilay izy. Zany hoe karazana fahadisoana anankiray mety hamaivan'ny olona ny tsy finoana nefa tena mampalahelo an'Andriamanitra satria mendrika inoana izy ary tsy tokony ho izy indray ara ny tsy inoana rehefa mijoro eo anatrehanao a sy rehefa miteny zavatra aminao. Nisy teny zay a na manginy tompo antsika tamin'ny ity semaine ity a resaka momba ny fandinihan-tena ary vokatra izay fandinihan-tena zay a ny lesona androany. Amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe introspection, zany hoe mandinika ny intérieur anao. Ataoko amin'ny teny frantsay izy vetetika ny définition na dictionnaire an zareo a ataoko amin'ny anaran'i Jesosy a observation, analyse de ses sentiments et de ses motivations par le sujet lui-même. Zany hoe tsy olona no miteny ianao hoe zao ny mety sy izao ny tsy mety fa ianao ny mandinika ny ao anatinao araka ilay voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra hoe niverina tao amin'ny tenan'ireo olona ireo rehefa niatrika zavatra mafy atao hoe olana. Anisan'ny tokony atao zany a tsy mamela ny fifantohana eo amin'ilay fahasarotana fa manova ny direksion an'ilay fifantohana ho ao anaty amin'izay mety ho zavatra tsy tomombana mahatonga an'ilay olana mety mbola tsy miva na mahatonga an'ilay olana mety miverimberina na mahatonga an'ilay olana ohatrany hoe mibana be elabe zany tsy mety miva nefa rehefa jerevana ny baiboly a misy olona ohatrany hoe ndray mandeha miona amin'i Jesosy tonga dia miova ny fiainany. Mila fandinihan-tena toy izy eto hoe fandinihana, fijerena, fitarafana
hoe ohatrany ahoana ny toetra inona mampirisika anao fa enao ihany mandinika an'izy fa tsy hoe olona no miteny an'izy avy ety ivelany. Misy anankiray ndraiky koa atao hoe rétrospection. Izy io indray dia vakiko anaran'i Jesosy le teny ny dictionnaire, action de regarder en arrière vers le passé. Tsy maintsy mianatra tsika avy amin'izay lasa ny ainatsika mba ahafahana mahita ny tsara indrindra any amin'ny ho avy mbola tsy hitatsika. Eto amin'ny fanatren'Andriamanitra zany tsy mazimazia. Tsy mazimazia hoe tonga dia tsy miraharaha ny lasa koa. Tena kaikinao tsy maintsy raharahiana ny lasa hoe satria misy lesona tokony tsy ho antsika hoe. Maro amin'ny olona ny tonga tao fanatren'Andriamanitra zao no teneniny. Tsy te heritreritra ny lasa ka fa dia tombavaka pasteur dia miova zao ny lasa koa. Afaka hivavaka ho anao tokoa zay. Fa raha ohatra ka averimberina le fahadisoana na tonga n'le lasanao na mpitomany anao dia sûr et certain fa ilamina 3 sy 4 andro ianao avy amin'le vavaka natao fa farafatariny amin'ny zoma aloha makatsy amin'ny trampokon'olona dia mety hiverina sady le problema satria le fototra le izy avy ao anatinao mihitsy no tsy ny ekentsika ary tsy ny tsabotsika. Ary terme anankiray farany dia bilan personnel. Bilan personnel dia voalaza hono fa réflexion nécessaire pour faire le point sur ses compétences, ses capacités, son parcours, sa personnalité, ses aspirations, sa situation financière avant de se lancer dans un nouveau projet. C'est se livrer en profondeur à l'évaluation de ses traits de caractère, à l'identification de son image de soi et celle perçue par autrui. Tsy afaka andrositsika raha tsy mandinika tsara aloha. Ary zay no anton'le fotoanandroany andinika kelytsika hoe aiza ho aiza marina ny finoanao io. Satria Andriamanitra vonina maly ny finoanao. Eny, vonina maly mihoatra noho ny finoanao izy. Zay ny amin'ny teny frantsay. Aitsika io zany ke tsy tokony andendeha fotsiny fahatany eny. Dia anao amin fotsiny. Hitanao amin'izay le hafanam-pody izy teo ohatrany hoe tonga tsy tonga dia iova ny fiainanao, amen. Ina le iova? Ny iova tonga dia tombo av folo eny ny vola miditra. Nefa ianao mandany volo av folo eny noho ny vola miditra. Zany hoe ny dépense anao tsy voafehinao, Andriamanitra ampitombo ny resetinao. Dia tadio tsara fa tsy ampitombo Andriamanitra satria verivery fahatany le omeny. Zany amin'ilay Andriamanitra tsy mampitombo ny vola miditra no omena tsiny. Dana mandiny tena sao dia ny vola mivoaka ny be loatra. Taovra maheno tsara tsika. Mila manao bilan tsika, mila manao introspection, mila manao rétrospection. Dia lay vehivavy ao marika toko fa 5 sy ao amaty toko fa 7 nandiny tena izy hoe ahoana marina tokoa moa za ty. Sao misy zavatra tsy mety tokoa mahatonga an'le situation fiainako tsy miova. Ao ambadik'izay fandinihan izay tsy maintsy misy hevitra tonga, tsy maintsy misy fanambarana misokatra ary zay le ilaina. Misy sedra akoatran'ity finoana ity, fa le finoana resantsika. Ohatra, ndasoloarany. Ina moa ny sedra ny finoana? Ny sedra ny finoana dia zao, ny teny zavatra taminao Andriamanitra fa mandrakandroany mbola eo ianao. Sedra ny vavaka indray efa mba nangatana ihany le izy voatrany tsy mety tonga. Misy koa sedra ny fitondran'Andriamanitra, fantatrao tsara zao mitsy Andriamanitra no mitondra fa ohatran'ny maika mifanipaka amin'le maha-Andriamanitra tsara azy mitsy zavatra lovanao. Fa androany noho ny amin'ny fotoana tery tsy afaka nao ny sedra rehetra tsika, fa sedra anankiray aloha ataontsika, sedra ny finoana aloha no hanina tsara. Amin'izay ty herinandro ty, herinandro hiatrehantsika tsiraray avy ampinoana. Misy olona ne mametraka ny tena nompiany hoe fa ny zavatra ataony efa tsy finoana intsony mihitsiny. Fa androany maraina vahana daholo zany averina amin'ny laoniny zany mampatsiaro Andriamanitra satria te hiasa Andriamanitra. Hitanareo zavatra tenen'i Jesosy tongava aminao arak'izay inonao. Dia tsy any amin'ilay tongava aminao fa any amin'ilay inonao mihitsy tian'Andriamanitra ho amboarina sy hatsangana. Tsy hoe tonga eto tsika dia pino. Fa draindray raha tsy mitandrina tonga eto tsika efa tsisy ninina ao anatsika. Dia manomboka androany maraina miverina tsika mandiny tena fa tsy maintsy misy
zavatra ao anatsika tsy maintsy misy finoanan'Andriamanitra satria ny Hebreo toko 1:10 dia manambara fa tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana fa izay manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Noho izany ho an'izay rehetra mazoto mitady azy androany maraina aoka izay olo izay hiteka mafy tsara ao an'Andriamanitra satria ilay Andriamanitra izay tadiavany dia mpamaly soa. Amen. Ny atao hoe sedra dia zavatra tsy araka ilay eritreretinao no mitranga. Raha sendra izay lalovanao dia mba tsy angano tananao hoe raha sendra tsy izay dia afaka mivoaka vedetika ianao dia miverina rehefa avy eo. Fa izay aloha mesazy androany. Ny atao hoe sedra misy zavatra heverinao izay dia nefa rehefa tena mandeha tena tsy izay mihitsy no mitranga. Izay ny atao hoe sedra. Ary androantsika dia resaka momba ny hoe rehefa miteny Andriamanitra ahoana ny tokony ho ataoko ary ohatrany ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra. Izay ilay hoe mila mifankazatra mitsitoa ianao mba hiadana satria Andriamanitra tsy miasa eo amin'ilay mahafinaritra anao fa Andriamanitra miasa eo amin'ilay mampety azy. Isika ny mila mampiakatra ny fomba fijerintsika hifanaraka amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra. Fa ny fomba fiasan'Andriamanitra zao amonjy ianao izy avelany ho fatiny zanany. Zany zao ny fiasany. Ka raha ianao zany mieritreritra hoe Andre kako navelany ho fatiny zanany nefa tsy ampozinao fa navelany mihitsy mba hamonjena anao. Dia ohatrohatra zany sy izay mbola tsy takatry ny saina be dia be ny fiasan'Andriamanitra. Raha lany Josefa to dia amin'ny fankalana sy fialonana nitady hamono azy dia nandefa azy ho andeva any Egypta. Andriamanitra misaotra ny tenany. Hoe misaotra Andriamanitra fa tsy naloha taxi brosy ny fandehanan'ny Josefa any Egypta fa vita n'ilay fankalana sy ilay tsy haiko raha azonao. Zay ke mahatonga ilay fisaorana mila miaingy isa-maraina sy amin'ny fotoana rehetra. Misy zavatra tsy ampozinao izay tsara be ao ambadika io zavatra tsy takatry ny sainao io. Tian'Andriamanitra hankasitraka azy, tian'Andriamanitra avesatra fotsiny ilay fisaorana fa tsy hoe misaotsaotra fahatantsika. Alleluia. Zay vao tena nomboko tsika. Androantsika hijery momba ny hoe misedra antsika ny teny izay tenenin'Andriamanitra. Satria rehefa mandeha ny fotoana dia ohatra mbola tsy mitranga ilay teny. Nefa ny Baiboly miteny fa Andriamanitra dia marina. Averimberina foana ny Genesis toko 1 jereo fa vao niteny Andriamanitra hoe misy mazava inona zavatra nitranga dia miara mamaly tsika dia nisy mazava dia any anaty any hoe ny analo ilay mazava ohatra nefa ela nefa nitenena fa ohatra mbola tsy nitranga. Androany ilay valiny. Alleluia. I Abrahama dia nahazo teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Inona ny fampanantenana voarain'i Abrahama avy amin'Andriamanitra? Jereva antsika ny Genesis toko 12 ny fampiresahana izy mianaka voalohany. Sokafony Genesis toko 12 an'izay manana Baiboly navetrana akeo dia miara mijery amin'ny écran ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Atonga anao ho firenena lehibe sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra tsy miteny mihitsy any mezaza. Fa Andriamanitra miteny kosa ho lasa firenena ianao. Zany hoe tsy any amin'ny zaza iray mihitsy nefa programan'Andriamanitra fa any amina firenena vahoaka sy olona maro be. Rehefa hitantsika avy eo rehefa mandeha ilay fotoana iarahana izy mianaka dia manomboka presizen'Andriamanitra amin'izay hoe anome zazalahy ho anao. Ohatra ny isan'ny kintana tsy voahisanao io no isan'ny taranaka homaniko anao. Zany hoe mampahery Andriamanitra fa ilay zavatra tsy misy efa homaniko ao ambadika ny fampanantenako fa ho ataoko misy eo amin'ny fiainanao. Zavatra nahavariana vao avy ny teny an'izay Andriamanitra tsy tonga mihitsy ilay zaza. Dia misy fotoantsika ohatra ny miaina an'izay rehefa avy miteny zavatra Andriamanitra dia ohatra ny ela be zany. Fa mino fa manomboka androany tsy ela be intsony. Satria omentsika izay zavatra andrasan'Andriamanitra. Lasa niaina fanoherany Abrahama, tsy hoe izy nanohatra an'Andriamanitra ilay resako eto, fa ilay zava-misy hatrehany lasa nanohatra azy toy ny mampandainga an'Andriamanitra. Zao zany mila fantatrao aloha, vao miteny Andriamanitra dia misy tsy faly ao.
ary ireo fanatsy faly ireo anao ny fomba rehetra mba sotra fanamasina. Ny zavatra ataony devoly tsy afaka nakana teny izy, fa afaka ampiakatra ny tambavinao. Amin'izay rehefa miakatra ny tambavinao dia tapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny teny, dia ahaton'Andriamanitra ny programan'ilay teny dia eo ianao sy ny tambavy anao. Teny akaikinao tsy manana fahefana amin'ny teny ny devoly hoe ianao no elingeleniny hoe avereno manomboka androany maraina, tsy mora elingeleniny devoly zany tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatonga antsika mianatra mba ho fantatra hoe ny fanelingelenana io zavatra mitranga io. Fa indraindray tsy tafasokatra ny masontsika ahita fa devoly manao sinema anapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, tsy ahitanao an'ilay teny tanteraka ilay zava-mitranga. Fa Andriamanitra mahatoky eo amin'ny teniny ary marina ao amin'ny teniny. Rehefa ny teny izy dia ho efainy ary izay nylazainy dia ho tanterahany. Tsy manary ianao amin'ny atsasadalana zany Andriamanitra, fa ny devoly ianao ny fomba rehetra mba hanary an'Andriamanitra ianao vao manomboka ny lalana. Fa tsy haino ny sasany akory. Raha hiatrika ny tranga sy ny zava-misy isika manohatra ny teny, dia ny tranga no afaka manohatra ny teny, fa ianao tsy mahazo manohatra ny teny, tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ny tranga mahazo manohatra ny teny, fa ianao isika tsy mahazo manohatra ny teny. Tandremo sao dia latsaka ao anatina fakapanahy ianao hevitra fa tsy marina amin'izay teneny ny Andriamanitra, marina foana izy. Tandremo sao dia latsaka ny fakapanahy ao anatinao hevitra fa ratsy Andriamanitra, tsy ratsy zany izy, tsara izy ary tsara sy mpanao tsara ary tsara mandrakizay ary tsy manao fahadisoana izy amin'izay hitondrany ny fiainanao. Misy fotoantsika tonga saina hoe sao dia diso ary le promesse nomen'Andriamanitra, sao dia tsy ho anary le izy. Androany maraina ny confirmation fa ho anao le izy. Ataovy amen mafy tsara azafady e. Tandremo sao dia reraky ny zava-misy manohatra ny teniny ao anatinao, tsy ino-intsony an'ilay teny. Veloha anohatra izay manohatra, ianao aza manohatra an'Andriamanitra, aza manohatra an'Andriamanitra. Andriamanitra nilaza fa ho tonga fireneny Abrahama, zany hoe hiteraka zany Abrahama, izy zanaka zany ao an-trano, izy mpandova, nefa izay mihitsy tsy nisy tao amin'ny Abrahama. Andriamanitra nilaza fa hanome zazakely, izy mivady amin'ny tripla favoazana. Inona ilay tripla favoazana? Sady momba, maty ny kibo, no antitra. Amin'ny teny frantsay izy dia stérilité, ménopause, vieillesse. Androany zao mety ray amin'ireo ihany fotsiny mahazo anao, fa tsisy telo. Mety tsy voatery maty ilay kibo. Tsy maty zao ilay kibo. Mety stérile, mety mombo. Mety tsy mbola antitra ianao fa nizy mivady reto sady mombo, tsy afaka miteraka. Mora afaka miteraka indray le kibo mihitsy ny maty. Mora ataontsika hoe tsy maty indray le kibo, le fahanterana mihitsy no tsy mipermetra an'le vatana hitondra voaka sy hamokatra. Zavatra mahafinaritra. Tsy probleman'Andriamanitra na firy fahavoazana, fa rehefa entiny eo fanatrehany io, sady efa nyteny izy vita ny anarany io. Ary androany maraina Andriamanitra maniraka ho tonga eto ampaheran'izay mitady ho reradreraka miatrika nouvelle semaine afaka avita weekend iny, zay ny teneniny re tsy maintsy ho ataony e. Averenao ny mitavanao ny tsikitsiky, averenao na mpifandraisana tsara fotsiny ianao sy Andriamanitra, fa zay efa nilazainy. Zay efa nilazainy dia tsy maintsy hijoroany. Zay le atao hoe sedra-pinoana. Tsy anaiky velively sy vetivety ny fahatongavan'ny teny ny devoly mpanohatra. Tsy Andriamanitra ilay izy fa ny devoly mihitsy tsy manaiky hoe voalatsaka ny teny dia tonga dia hitateraka aminao. Dia le teny tsy afaka perturbeny, fa ianao afaka perturbeny. Fa manomboka androany, homeo le safidy mba tsy ho mora elingeleniny ianao. Luc 22:30, Luc 22:31, ientsika ny zavatra nytenenin Jesosy tamin'ny Petera. Dia avy eo ny andininy fa 2:30 minaran'i Jesosy. Ry Simona, indro Satana efa nilofo hitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Nefa za hangataka ao anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia hampaherezo ireo rahalanao. Fanozongozonana anao, hitanareo amin'izay? Ianao nozongozon'ny devoly, fa Jesosy mivavaka mba tsy ho levona ny finoanao.
misy anankiray izay tsy matory andao manalina mivavaka mba tsy ho levona ny finoanao. Izy io le mpamaly vavaka no mivavaka mba tsy ho levona ny finoanao. Lainga ny devoly zany no hoe ohatra mitato levona izany. Ny devoly tsy manana fahefana anakana ny vavaka Jesosy te ahita ny fitehirizana ny finoanao. Filma efa hita io mitraka avereno moral ataovy ambony tsara, ataovy mirehitra ndray fanantenanao, tsy mampaninona manofinofisa vaovao ndray manomboka andro amin'ny maraina fa tsy ho levona izany ny finoanao. Ary le teny izay nomeny tsy maintsy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ozy izy Jesosy tandremo fa manozongozona anao ny devoly. Izy tsy teny hoe manozongozona izy. Dia le fanozongozonana fatao inona moa vary rehefa hotsokotsonina amin'izao dia inona zavatra mitranga? Inona ny mintsana? Mintsana ny voambary dia dikan'izay very ny voambary. Zany hoe hozongozonina ianao mba hintsana ny toetra anao satria ny dikany hoe vona ny vokatra dia fruit toetra. Zay voalaza Galatiana 5 andia 2 lesona efa koefisien ambony indrindra atao amin'ity sekoly ity zany toetra. Programme ny devoly zany manozongozona anao mba hintsana ny toetranao, ka rehefa tonga ny tompony vokatra mijery dia raviny be sy tahony fotsiny sisa ny tazana fa tsisy fruit ho tazana tsony satria vao hozongozona melony atongavany teo anatrehan'ny tompony vokatra. Tsy tian'Andriamanitra ho very ny toetranao. Dia misy idiran'ny finoana satria hozy Jesosy vavaka mba tsy ho levona ny finoanao, fa rehefa tsy levona ny finoanao dia tsy afaka hintsana le voambary fa ho voatahiry azon'Andriamanitra raisina ara-potoana. Mila finoana ny fiarovantsika ny vo na ny vokatra mba tsy hintsana. Alleluia. Dia tsika hijery vejetika inona ny point positif anenan'i Abrahama. Dia avy eo hijery ny point négatif dia mandray lesontsika satria sedra ny finoana resantsika ary Abrahama dia voalaza ny Baiboly fa ray ny mino. Zany hoe raha ny lesona momba ny finoana zany dia misy zavatra be dia be azontsika raisina rehefa mitaratra ny fiainan'i Abrahama. Dia ao anatin'izay tsika mitaratra ihany koa zavatra notenenin'i Jesosy. I Abrahama dia aingana mankatoa. Ary ny olo finoana zany dia tokony ho aingana mankatoa. Zay mahatonga ny hoe maty ny finoana raha vao tsy misy asa, tahaka ny fanahy, tahaka ny tena maty raha vao tsy misy fanahy. Vao miteny Andriamanitra tonga dia mi-exécuter i Abrahama. Genesis 12:4 mialahy amin'ny tranon'ny rainao, tonga dia nandeha Abrahama arak'izay efa nilazain'i Jehovah taminy. Genesis 17 foraina daholo ny lehilahy rehetra. Hoy Andriamanitra, firy taona ianao? Tsy haiko firy taona i Abrahama, 7 taona tompoko. Hay, foraina. Dia iza manao azy? Ianao ihany. Baiboly dia milaza amin'ny Genesis 17:23 dia ny forany androtrizay le jour même vao nandre tonga dia napiatra. Andro amin'ny maraina vao mandre ianao tonga dia apiaro. To dia mandiny ao anatin'ilay teny atao vonany ao anatinao, aiza hoaiza ny finoko, mbola ao tsara avy eo ny finoko, so dia efa tsy mino ary za zany, so dia manoka minomino foana ary aiza hoaiza ny fitoeran'ny finoko, mbola tena mino ave, le zavatra teneniko tamin'ny maraina avy eo finoana, le zavatra saintsainiko tamin'ny alina avy eo finoana, le zavatra ataoko io ve olona mino ave, sa manao t-shirt hoe mino fa natao foko tsisy ninona tsony, aiza hoaiza io, fa raha voadiniko eo zay andro amin'ny maraina misokatra toerinandro vaovao, zay varavarana nikatona hatramin'izay afaka hisokatra indray, zay varavarana tsy nisokatra hatramin'izay afaka anokafin'Andriamanitra varavarana fa tsy problème zany. Ary Jesosy mihitsy niteny fa za mihitsy le varavarana koa rehefa tsy mety hisokatra koa io. Dikan'izay tsisy excuse zany fa misy zavatra afaka hitranga amin'ity semaine ity ary tokony hitranga amin'ity semaine ity, tsy tokony hidify amin'ity semaine ity fa mamangy Andriamanitra zao ny fiandohan'ny herinandro zao mba hisy finoana azo raisina avy ao anatin'ny zanany ahafahana miatrika an'ity herinandro ity ao anaty fahamorana sy fahatsorana. Tsy sarotra io fa aza matahotra ianao. Toy Andriamanitra, alefaso Agara, alefaso Ismaela, fo marainy Abrahama, ale, to dia nalefany. Atolory Isaka, fo marainy Abrahama, ale, atolony indray. Ohatr'ohatr' izany ny finoana. Vao mandre ianao hoe marina re zany, to dia ampanekeo, marina hono zany. Dia hainy bitsika ianao hoe marina ka tsy mbola nitranga, to dia sy raha raika an'izany fa marina zany andro marainy tonga dia ianao zany mila mireagir e. Alléluia. I Abrahama, ina le voalohany teo, mora mankatoa. Satria ny finoana dia mila arahana asa.
Ty faharoa ty mahafehivava amin'izay tiany hitranga. Ary fantatsika tsara fa ny mino dia miteny, ny finoana dia mampiteny, ary tandremana fa izay tenenina dia mitranga. Na ao anaty alahelo, na ao anaty ratra, na ao anaty zavatra dia mitranga iny. Tandremo. Ary mampatsiaro Andriamanitra ao maraina, sao ao anatin'le fahasarotana dia tafateniteny foana ianao. Mila miverina aika antsika andro ao maraina, mila mitahirintsika ny vo tsara avy ao anaty sy ny teny tsara avy ao am-bavantsika. Eritreretinareo efa ao anatina fotoana faran'izay mafy. Hozy izy Abrahama, tena farao io ty vehivavy. Ianao nefa mantsy Sara. Sara amin'io firy taona Sara zany? Mety any amin'ny soixantaine miakatra any. Soixantaine miakatra fa mbola mampitodika mpanjaka. Mbola mitana zany. Tena taotry Abrahama. Toy izy Abrahama, lazao anabaviko ianao mandainga. Fa zao mba asiany soa noho ny aminao. Tsy le lainga aloha resantsika eto, rehefa tsika resaka momba lainga fa le confession. Mba ho asiany farao soa dia mahavarina fa rehefa nandeha tokoa ny resaka dia iny farao ka satria moa ianao zany anadandra zazavavy dia reto ny fanomezana. Zao nanaty fikoropahana aza mitenena zavatra tsara, tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Na ao anaty fikoropahana aza dia mikoropaha miteny zavatra tsara. Ao anaty tahotra mitenena zavatra tsara. Ao anaty fahaverezan-kevitra mitenena zavatra tsara. Misy zavatra ohatrany hitanao hoe tena eto vao tena inona no atao, mitenena zavatra tsara. Ny finoana dia mampiteny. Rehefa niteny Andriamanitra hoe Abrahama, atoloro ny zanakao. Tonga dia ambony alitara dia dorana fa ilaiko. Dia rehefa resaka tamin'ny mpanompony Abrahama mahavariana be, Genesis 22:5 dia zao niteneniny, mijanona eto amin'ny birikinareo mantsy le piasa. Fa za sy ny zazalahy andeha akery hivavaka izay hiankohaka. Dia rehefa avy miankohaka izay dia hiveriny izay. Le zaza ho atolotra ho fanatitra ka hiverina ahoana nareo mianaka. Tena kekinao finoana zany hoe. Ny finoana zany tsy eo ampiatrehana vao mandresy eo ampiatrehana. Voatara. Ny finoana vao maraina. Ka androany maraina tsy tara. Vao maraintsika zao afaka mbola hiteny ianao tontolo androko androany tsara satria miaraka amin'Andriamanitra tsara. Raha misy ady tsy maintsy lalovaka zany mandresy eo satria mifandresen'i Jesosy eo amin'ny fiainako. Tanareo le vao maraina ohatra ny androany maraina dia ampiomanin'Andriamanitra ianao hiatrika ny tontolo andronao. Te hilaza aminao zao misy zavatra tsara be zao androany fa tsy ampoizinao fotsiny fa sofa tonga tena misaotra Jesosy fa tonga eto izy ianao io. Mba hahenao an'izany hoe aika androany tsy mitovy ohatry ny tamin'ny herinandro ambony ohatry ny tsisy ninnininy. Andro vaovao androany, maraina vaovao zao maraina zao. Raha tsy diso Desambra tsika volana vaovao. Amarana ny taona miaraka amin'Andriamanitra ianao. Baiboly miteny fa ny efa rany raharaha hono dia tsara lavitra noho ny androany. Tereo vaimantany ao anatinao, ampanekeo ny ao anatinao fa ho tsara ho anao ty herinandro ty satria ny safidy indray ianao miaraka amin'Andriamanitra, tsy miala aminy, tsy manome tsiny azy, tsy miady aminy, tsy manohatra azy. Efa ao anaty fotoana faran'izay mafy andeha hanolotra le zaza, mbola tafatena izy hoe andeha hivavaka izay mianaka fa hiverina eo izay mianaka. Wow! Alleluia! I Abrahama koa vao hitsiny Andriamanitra tonga dia manaiky. Mahafinaritra be koa izay. I Abrahama koa dia natsapa ny asarbidin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. I Abrahama koa dia nametraka an'Andriamanitra eo amin'ilay toerana mahay manao ny zavatra rehetra. Hozy izy ao amin'ny Romaina 4:17 araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao dia teo anatrehan'izay ninony i Abrahama dia nametraka fa Andriamanitra dia mahay mamelona ny maty ary Andriamanitra miantsony tsy misy toy ny misy. Izay ilay finoana. Ny finoana tamin'ny andron'i Abrahama zavatra mbola tsy misy fa ataonao mody misy. Fa amin'ny andron'i Jesosy ilay tsy ohatr'izay. Amin'ny andron'i Jesosy indray tsy hoe mody misy fa zavatra efa misy mihitsy izy mbola tsy hitan'ny masonao fotsiny fa ianao no mila mifankahita amin'ny zavatra efa vitan'Andriamanitra. Azonareo ve zany resako izany?
rehefa mino ianao zany dia mahafantatra fa ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra inonao dia zavatra efa vonona tahaka ny Jerosalema vaovao efa voavoatra ao ambony fa miandry ho ampidinina. Misy zavatra miandry ho ampidinina ao ambony ao fa misy olona mila manam-pinoana mitsikitsiky miatrika ny herinandro vaovao satria sur izy fa ara-potoana io tsy maintsy midina rehefa tena hitan'Andriamanitra fa tena ilainao tokoa. Amen. Point négatif ny Abraham. Dia ianao koa dia mandiny tena izy koa point négatif anao. Rehefa tena Andriamanitra hoe miala amin'ny tranonao dia ianao mandeha dia neto ny Lota. Lota nefa tsy nierany. Ary Lota nefa havany. Nefa Andriamanitra ny tefa miala amin'ny havanao. Misy zavatra mila elanao. Dia aza entina miaraka aminao. Androany maraina fantaro ilay izy dia esory tsy ho eo amin'ny fiainanao. Manana fahazarana vaovao sy fahazarana tsara mianatra mihera amin'Andriamanitra. Izay no mahasamihafa an'ilay demander sy consulter. Isaka nangataka hoe Andriamanitra momba ny vadiko Rebeka no anarany. Izy Andriamanitra fantatra ny anarany ka. Momba izy fa mataovy miteraka. Dia Andriamanitra tsy namaly hoe ao fa ampiterahako izy. To dia mivahany fotsiny ilay fahamombana dia niteraka ilay vehivavy. Fa ny Rebeka rehefa nihetsiketsika ilay zaza tao kibo dia nanontany izy Andriamanitra anao ahoana fotra mihetsiketsika hafahafa be ilay zaza fa nanisa efa nisy tongotra roa mivoaka avy tany dia nisy tongotra roa hafa indray avy ato. Inona io? Monstre ve? Dia namaly Andriamanitra ny teny hoe kambana io Rebeka fa zadagaga fa zava-baovao eto ambony tany no ataoko ao akibonao tao ambadika ilay fahamombana ohatrany tsy teraka na zaza ray aza. Hitanareo miresaka be Andriamanitra rehefa consultena. Fa raha vao demande fotsiny ataonao dia na oui na non dia samy miala fotsiny. Atao visan'ny olona mpiconsulter an'Andriamanitra ianao mba miresaha amin'Andriamanitra miera aminy. Alléluia. I Abraham rehefa ilay voalazaka teo rehefa matahotra dia manaonao foana. Natahotra amin'ny Farao izy dia lasa nandangy tamin'ny Farao. Rehefa matahotra dia dana makany amin'i Jesosy. Fa izy afaka hanala ny tahotra ao. Ary afaka hanova ny tahotra ao anatinao ho tonga fahasahiana. Problemany i Abraham ihany koa rehefa ny teny Andriamanitra hoe hiteraka zazalahy ianao dia noho ny amin'ny fandehanan'ny fotoana sy ny tsy fahatakarany sainy, noho ny tsy faharetana sy ny tsy fisian'ilay zaza teo an-tanany dia lasa nanomboka nandeha ny fisaintsana ny Abrahama hoe sao dia ty ary ilay valim-bavaka fa tsy ilay niteneniny. Nefa Andriamanitra rehefa miteny hoe zao dia iny izay fa tsy azonao ovaovaina. Azavaiko. Rehefa tena mivavaka tamin'Andriamanitra i Abrahama dia zao no teneniny sao dia Eliezer ilay andova. Izy io Eliezer io ankizy matoko tao an-trano. Toy izy Andriamanitra hoe za tsy niteny hoe ankizy tezaina fa ozy aho hoe ankizy nateraka. Toy izy Abrahama ka ilay ateraka ny ohatra ny sarotra be fa zany sady antitra ny momba ny maty ny kibo. Toy izy Andriamanitra hoe tsy rarahako. Fa rehefa ny tena hoe miteraka nareo dia miteraka nareo. Andriamanitra mirakla izy. Vita indray izay nanondrana tany am-piasa ny Abrahama. I moa dia samy disona i Abrahama na i Sara. Sara moa dia niteny mihitsy hoe raha ohatra ka dia aleonao matory miaraka am-piasa vavintsika. Dia rehefa teraka izy dia mody atao hoe zanako. Tsy haiko hoe saina avy aiza izany. Eny fantatra izany avy aiza izany. Avy amin'ilay menarana namitaka ny Eva tao Edena ihany. Vao avy ny teny an'izay Sara, i Abrahama efa anaty fandriana. Za koa nieritreritra efa any izy. Izany hoe efa resa raha i Abrahama izany nijoro dia mba niteny izy hoe neny a. Nitiavako anao tsy ny fanteranao hoe Andriamanitra nampiaraka antsika. Tiako hatramin'izay ianao. Tiako mandraka androany. Tsy hiaraka mandrakizay amin'izany agary izany a. Ninona mampiroraka anao io ianao ihany tiako Sara. Fa ozy Abrahama hoe nivavalatsaka za. Ke valasa koa ke izy. Dia niteraka. Ary mahavariana fa rehefa any amin'ilay tsy mety dia tonga dia vetivety dia miteraka. Sedra ny anaran'izany. Ny an'Andriamanitra tsy résultat. Io fa bevoka ilay vehivavy.
Fa ny Andriamanitra méthode le izy, tsy vehivavy io le izy, fa le miaraka aminao hatramin'ny vonoana. Sarana anaovanao voady, fa ny kena le teneniny fa tsy vehivavy tonga avy any. Ohatra le teneniny hoe io rano io vato afaka mamoaka rano ane. Tsy any amin'le résultat mamaky an'Andriamanitra fa any amin'le méthode. Ohatra ny ahoana le teneniko anaovanao azy tamin'ny voalohany kapohana fa any amin'le tany amin'ny farany teneno. Asika ve le finoana? Dia tsy nety Andriamanitra anka marina fa misy zazakely mikonainao fa tsy izay lalan'izay le niteneniko taminao fa ianao sy Sara le antitra be ao an-tranonao io le maty ny kibony dia momba velona be mihitsy izy ary tena tsisy raisina mihitsy ny kibony. Io mihitsy ny tiako anaovana fahagagana. Andro amarina Andriamanitra manaitra sy mampatsiaro antsika. Fa eo amin'izay niteneniny ny tiany hijoroana. Aza lefa lavitra ny saina hoe sao dia ty sa sao dia ty. Rehefa niteny Andriamanitra hoe ty lalana ity le izy dia io lalana io ary hivoaka ao amin'ny fandresena sy vavolombelona le lalana nitenenin'Andriamanitra. Amen. Ny fisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Abrahama. Wow, tena niseho Andriamanitra. Voalohany dia efa niteny aloha Andriamanitra fa tsisy miracle izany hoe raha tsy présence aloha. Satria tian'Andriamanitra atsapa ny asaribidi ny fiarahana amin'Andriamanitra Abrahama mihoatra noho ny fahamaizana hisitraka fahagagana eo amin'izay ilana vahaolana. Andro maraina, tsy problème ny solution ilainao. Ary ny solution mamaly problème. Fa amin'Andriamanitra afaka ny safidy venao ny hiaraka amin'ny fanatrehany. Fa maro amin'ny olona eo amin'ilay mahatery fotsiny miantso an'Andriamanitra fa rehefa azo ilaina dia tsy miraraha an'Andriamanitra. Toy Andriamanitra haka. Ny vahaolana omeko andro maraina, za mihitsy aloha ny vahaolana. Zay moa tonga antsika hampatsiahivy ny tompo eto foana. Tsy zavatra no ilainao. Tsy financement no ilainao. Tsy vola tampoka miseho amin'ny fiainanao no ilainao. Jesosy no ilainao. Asio tiaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Ataovy misy hetaheta vaovao indray andro marina tompo, ilaiko ny fanatrehanao. Mangetaheta ny fanatrehanao aho. Miara amiko mandritry ny tontolo andro androany, amin'ity herinandro ity, amin'ity volana ity, amin'ny taona ho avy io. Fosy izy Andriamanitra hiverina amin'ny heritaona ohatr'izao dia hitrotro zazalahy Sara. Tsy hoe hitrotro zazalahy Sara dia tsy hiaraka tsika. Fa tena ny insiste n'Andriamanitra, za mihitsy aloha ny hitondra an'ilay izy ao tokantranonareo ka hampandroso sa tsy hampandroso. Tsy haiko ohatran'ny Andriamanitra moa zany tsy ohatr'izany no feo izy tsy misetrasetra be ohatranahy fa kalma be izy eo amin'ny seza fiandrianana fa ohatrohatr'izay ilay izy hoe hoentiko ilay izy. Hitanareo ohatran'ny ianao zany misy havanao reo zany dia zao tenen'ilay havanareo hoe hitondra gâteau dia zao tenen'ny hoe apetra ao amin'ny varavarana fotsiny fa tsy ao izay. Toy izy ilay havanareo hoe ako. Tsy maintsy entiko ilay izy ary tsy azo avelo am-baravarana. Na za hampandrosoanareo dia azonareo ilay gâteau dia miara-mihinana an'ilay izy tsika. Na tsy hampandrosoanareo dia lasa. Dia ilay izy tsy noho ny amin'ilay gâteau dia mody mampandroso. Fa tokony ho tsapanao hoe ohatry ny ahoana ny fon'Andriamanitra tsy any amin'ilay mahaory ianao fa any aminao. Ny fifantohan'i Jesosy tsy any amin'ilay problème androany ohatry ny hoe tena ty pasteur efa hamatonany. Afaka ataony 2 secondes io. Fa ny fifantohanao tian'Andriamanitra ho averinao ho an-tsitrapo ho ao amin'ny tsara ohatry ny le nitakiny tamin'ny Abrahama. Toy izy Andriamanitra hiverina ao izy. Izany hoe eo aloha vao azonao le zavatra nandrasanao. Amen. Dia lasika hijery inona ny tokony ataoko moa dia antsika ohatry ny ahoana le hoe mitahiry finoana satria rehefa sedraina le finoana dikan'iny dia hoe tokony ho voatazona ho hatramin'ny farany le finoana na dia miatrika sedra ianao dika le sedra moa manina moa zavatra mitranga mifanipaka sy mifanohatra amin'ilay zavatra eritreretinao na antenainao mety ny teny Andriamanitra dia ny zavatra mitranga tena tsy izay mihitsiny izay ny atao hoe sedra. Ao ambadika iny tian'Andriamanitra ho hainao nitahiry an'ilay finoana nanomboka teo amin'ny fotoana ny tenenany ambara-pahatonga amin'ny fotoana atateraka an'ilay zavatra niteneniny. Aza taitra leo ianao zany fa efa nalovany olona ny finoana teo anoloanao daholo le zavatra nalovanao ihany koa. Aza atao mataitra ohatry ny hafahafa Andriamanitra tsy hafahafa izy ohatr'izay mihitsiny. Tenena kaikinao tsy hafahafa izy hoe fa ohatr'izay mihitsy izy hoe ianao mila mitahiry finoana hoe
Hozy izy Paoly, Timoty faharoa toko faefatra andiny fafito naran'i Jesosy. Efa niady tsara natateraka ny fiazakazahana ny tahiry ny finoana. Io finoana io rehefa azonao avy amin'ny teny, satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy Romanina 10:17, vao avy amin'ny teny Andriamanitra dia mino ianao. Mino inona? Mino izay nolazainy. Dia iny fahatsapanao iny mila tehirizina satria izy tsy hoe hiteny an'iny foana izy samaraina. Eo ilay izy. Tsy hoe miteny an'iny samaraina izy fa ianao no afaka mampiteny anazy an'iny amin'ny fotoana rehetra mierimberenanao an'ilay teny hoe zao no lazain'Andriamanitra tamiko. Ohatra, miteny zao Andriamanitra, i Abraham, omeko zazalahy ianao. Dia tsy hoe tonga rapitso aminay dia potra indray Andriamanitra, i Abraham, ohatra ny teneniko omaly, omeko zazalahy ianao. Dia izy samaraina dia mamangy ny Abraham Sara Andriamanitra miteny hoe salaminareo, omeko zazalahy ianao, tsy izany foana. Fa i Abraham Sara mila mifampahery hoe Sara, hozy Andriamanitra tamintsika, aza zalahy hontsika. Tena kaikinao, tsy voatery Andriamanitra ny mamerina hoe fa ianao no mamerina an'ilay izy hoe. Tena kaikinao, zay anisany hitehirizanao an'ilay izy hoe. Rehefa avy nandray tenitsika dia mila miverinao amin'ilay teny. Izany hoe lasa ianao zany tsy eo amin'ilay teny matoa saina miverina ao amin'ilay teny. Mila mifikitra amin'ilay teny fa tsy hoe ilay teny mifikitra anao. Ianao no mamikitra azy, ianao no miazona azy. Mila mahatsiaro an'io teny io matetika ianao. Androany manao mampatsiaro Andriamanitra misy zavatra efa niteneny zay efa adinonao. Avereny fa mbola ho ataony. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Tsy hoe matoa adiniko dia zay zany ny sitrapony. Tsy sitrapony ny anadinoanao ny teniny fa ianao mihitsy ny nanadino. Avereny izy androany maraina. Zay no mahatsara ilay manoratra ihany koa. Soraty ilay izy ataovy anaty carnet kely, soratra kely, soraty anaty fonao mihitsy ihany koa. Averimbereny ilay teny, io ilay lazaintsika teo. Aza miandry an'Andriamanitra amerina ilay izy samaraina, mampanjaka azy, aza elingelenina amin'izany izy ray aman-dreny be ny tompo. Ianao no mila misafidy vao maraina hoe reto olona izay ny tompo tampoko, olohany fa tsy ho rambony. Amen. Zanak'Andriamanitra tsy mahay manota, zany zao tsy dia misy manao zany. Tena sura fa reto ny tsodrana ataon'ny olona vao maraina, ambony fa tsy ambany. Lehibe fa tsy kely. Manan-karena fa tsy mahantra. Salama fa tsy marary. Mandresy fa tsy resy. Tafavoaka fa tsy raraka. Tafepita fa tsy dobo. Dia ampina. Tena kaikinao, ampina andreto zavatra eto manomboka androany hoe tsy manota androany avereny zay. Tsy mahay manoto zany tsony mijoro tsara ho an'Andriamanitra. Mitombo ny fatahorako an'Andriamanitra. Miala amin'ny ratsy tia manao tsara. Miova ny atao anatiko. Ny anaran'i Jesosy. Ny antony, averimbenao satria Andriamanitra no nanova. Baiboly dia milaza fa rehefa zanak'Andriamanitra lasa tsy mahay manota. Vao nandray an'i Jesosy teny amin'ny kroazady ianao dia tonga dia lasa karazan'olona tsy mahay manota zany ianao. Ianao manangan-tanana iny. Ianao miverina manondrana ny trano avy eo iny olona efa tsy mahay manota ianao fa manondrana fotsiny. Azo ataony hoe zany tsy manondrana. Satria ny natiorana mihitsy efa novaina. Tsy possible zany pasteur antsika ny olombelona. Tonga avany Jesosy naneo ilay modèle amin'izay. Zaka olombelona mba hampaherezana anao fa possible olona misy Andriamanitra afaka mijoro manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Jereo Jesosy. Amen. Io teny voarainao io saintsaina. Saintsaina le teny fa aza vela hiala ao am-ponao, aza vela hiala ao an-tsainao, aza vela hiala eo am-bavanao. Soratsoratra eraky ny trano, mangalalo autorisation amin'ray tranonareo. Ataovy misy ombona potsareo ho asiko teny eto dia ho asiko eto dia ho asiko eto Alleluia. Raha isaintsaina ny teny dia misaintsana indrindrindrindra ny fahatokian'Andriamanitra ny teny. Ten'Andriamanitra no isan'ny mahatoky indrindra amin'ny zavatra teneniny. Fantaro ihany koa fa Andriamanitra dia marina amin'ny teniny fa mihetsika amin'ny fotoanany. Ary io fotoanany io tsy hoe fotoana tsy fantatra fa fotoana fantatra. Oviana io fotoana io rehefa mety ianao. Oviana pasteur rehefa mety ianao manana izay valana izay fa tsy afaka maminany an'izay. Tsy takatry ny radarako ny faminaniana hoe oviana. Mahita anao io aho afaka sigara afaka roa taona. Tsy faminaniana zany. N'Andriamanitra dia tery vaimana afaka zao ianao tsy te herika soa ratsy ianao. Zao.
ny anaran' Jesosy. Ary efa afaka saora azy. Halleluja! Ny fanafana zany ianao mamaritra azy. Androany sa oviana. Toy Andriamanitra hoe raha ny tiako a dia zao. Fa misy olona mangataham-kandro dia avokatra izay fangatahan'andro zay dia miandry an'izay fiovana zay le fetezan'Andriamanitra. Dikan'izay ny fahaelan'ny décision antsika zany a dia manitatra ny fahaelan'ny décision n'Andriamanitra koa amaly antsika mifanaraka amin'ilay fiovan'ny toetrantsika. Aza dimy fa Andriamanitra dia voalaza amin'ny boky ny Salamo amin'ny madio no isehonao fa madio. Amin'ny olona marina no isehonao fa marina. Amin'ny olona mamazivazy no isehonao fa Andriamanitra nikasikasy ianao. Ary le boka tsy Andriamanitra fa ianao. Rehetra efa sady boka mbola andeha hitady an'Andriamanitra nefa Andriamanitra afaka manjavona. Ho ela ade zany kilalao zany tsy haiko raha azonareo. Ho ela vao délivrer ny kapokany e. Raha zay no tonga dia resy vao marainy tompo. Ohatra misy zavatra tsy mety zany fonoko zany. Aiza amin'izay le tsy mety. Ary sud tapasy nda ho ary. Eniko izay feo zay dia lasitsika. Tena kekinao misy zavatra tokony amboarinao e. Tadio tsara fa ny olona mieritreritra fa tsy simba amin'ny fiarany tsy makany amin'ny garage zany. Le fiara zany efa manao zao pneu dia efa midofaka setrika vao aoriana, efa misy entona vao amin'ny devant, ny esy-glasy manao hoe dia izy ireny mbola tsy maninona izany io e. Ny olona efa miteny hoe dia afaka hoentina any amin'ny garage. Garage ninona? Miakatra fiakarana zao maty eo. Dia miteny hoe sao dia mba tokony amboarina iny. Aza mifampitsaratsara fa za tsisy amboarina zany. Mahita ny fiara amin'ny finoanao miditsy garage andro amin'ny maraina. Misy olona tonga eto raha tokony ho pneu efatra mandeha efa pneu telo sisa. Le fanefana efa le inona le amin'le efa manao zao fa androany ho fenoina le pneu. Misy olona tonga eto efa tsy misy zavatra efa tsy mandeha amin'ny lontsony amin'le motera le fiara amin'ny finoana. Mandeha ihany fa tsy afaka miazakazaka. Sady manepotra. Fa androany ho amboarina zany satria miaika ianao hoe way tsy ampy pneu ray dia afaka soloina. Way maneno le motera dia afaka amboarina. Dikan'izay zay ekenao ihany no afaka hijoroan'ny fanamasina anampy ianao amin'izay tokony hitsiana ao anatinao. Sedra ny finoana miaraka amin'Andriamanitra. Reto daholo ny fanontaniana izay tiako hovalianao avy ao anatinao. Voatandrinao ve izay teneninao? Alleluia. Voatandrinao tsara ve izay saintsaininao? Marina fa nomeny Jesosy vava saintsika izay tsy ho azon'ny fahavalo valiana na resena. Fa ianao nomen'Andriamanitra safidy hampiasa ny vavanao sy ny sainao hiteny izay tianao hitranga ary hisaina izay tianao hiseho. Indrindra rehefa misy zavatra mifanipaka amin'ilay zavatra andrasanao mbola miteny zavatra tsara ve ianao. Androany maraina averenao an-tsafidy ny fijoroanao tsy teny afa-tsy zavatra tsara ninona mitranga ninona miseho. Ary raha sendra renao hoe ohatrany tsisy teny tsara hivoaka izy zany dia akatony ny vava aloha dia mivavaha tsara. Rehefa enonao amin'izay hoe me mahazo aina tsara ny finoanao sokafy amin'izay ny vavanao tsofy rano ny journée tsofy rano ny fiainanao tsofy rano ny firenenao tsofy rano ny ankonanao tsofy rano ny vady aman-janakao tsofy rano daholo zany matoa zany mitsotsotsojano eo mila feno rano zany aloha vavanao. Inona rano avoaka eo? Zay mahatonga izy hoe felona rano dia mangina aloha. Sokafana amin'izay tonga dia alefa zay le tsodrano. Tsodrano azy ny Isaka raha tadiditsika na nisy rano mihitsy Abrahama to dia nirorana tsara avy amin'ny ketchup. Gaga be Isaka le rahalahy rehetra indrindraindrindra le nateraka tamin'ny vehivavy hafa nahazo chameau nahazo fananana volamena fa ny Isaka mandoalika lahy rora. Fa ao ambadik'izay le teny fikasana ny tenenin'Andriamanitra hoe aminy no ahoriko ny fanekeko. Tena kekinao tandremo ny zavatra teneninao hoe. Andriamanitra koa nefa nampatsiaro antsika efa tsy hoe miteny nefa tsy resy lahatra satria le mandresy lahatra no ataon'Andriamanitra mihoatra no le tenenina. Dikan'izay reseho ny vavanao, reseho ny fonao.
miverenao amin'izay lazain'Andriamanitra mba ho tsara mifandresen-dahatra ao manoloana ny zavatra trehanao. Tandremo miteniteny foana avy amina fahafenoany fo. Miteny mihoatra noho ny confession ny conviction. Tahaka ny fahafantarantsika efa miteny lavitra noho ny asa ny toetra. Jereo ny tenenin' Jesosy tsy fahafatesana io fa iseho ny voninahitran'Andriamanitra rehefa hoe marary be Lazarosy. Avy eo rehefa maty Lazarosy tsy maty io fa matory. Hain' Jesosy mihitsy manamaivana an'ilay situation mifanaraka amin'ny fahalebiazany ny herin'Andriamanitra. Aza ho isan'ny olona miteny zany ianao hoe faran'izay mafy ty Sedra ty pastera. Eo fa fitenin' Jesosy tsy maty io fa matory. Tonga dia amaivanina. Androany tsika tsy hoe anao lesin'ny fanamaivanina fa hainao ihany zany satria misy olona ndray tonga eo aminao amaivaninao. Hainao ihany zany le manamaivana. Fa ny zavatra ianarantsika tsy olona no amaivantsika manomboka androany. Fa le fahasarotana le zava-mitranga noho ny amin'ny fahafantarantsika fa raha Jesosy tokoa no mijoro eo tsy ampitohina aminy tokoa ny hamadika an'io ho lasa vavolombelona sy fahagagana. Dia le zavatra tenenina mihitsy ohatrany hoe miaino mihitsy Andriamanitra hoe ohatrany onake filazan'le zanako eo le situation. Dia raha tena miteny hoe tena kenda skofina mihitsy Lazarosy tena niala iny izy. Mafy ny elan'ny aina ohatra izany ny tantarainao. Nefa ny Jesosy tsy maty izy fa matory. Dikan'izay azo mavalio azo foazana. Misy zavatra andro amaraina heverinao fa maty fa Andriamanitra mampitondra teny tsy maty le izy fa matory azo foazana. Ary amin'ity semaine ity andre vavolombelona tsara veny aminao zay fa izy zavatra izay ho foazan'Andriamanitra ho tonga ara-potoana ho tafaverina sy matsara eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sao amin'ny amainina tsara zany. Avy eo Jesosy nijoro teo amin'ny fasan'i Lazarosy teo amin'ny Maria sy Marta aloha hitsangana ny anadahanao. Tonga dia confession positive. Farany teo amin'ny fasana izy niteny Lazarosy mivoatao. Isika inko dia mila mitandrina sao dia ny saintsika maloto. Tehirizo madio ny fieritreretanao. Zavatra anankiterina afaka anampiny tompo antsika. Fataro fa miara-miasa maso ny zavatra rehetra. Tsara fefarivo fa kalma fotsiny. Pastera, tsy azonao an-tsaina ny zavatra lalovako. Raha ny lalovako dia azoko an-tsaina ny lalovanao. Tantaraiko. Tonga dia ho kivetsika. Tazominy ianao. Tazomiko ny sa matolosika am-pelantanan'ny tompo. Satria ny zavatra rehetra dia nilazainy miara-miasa so ao ambadik'io zany misy zavatra tsara. Tena kaikinao ao ambadik'io izy Jesosy misy zavatra tsara. Ny zavatra sain'Andriamanitra ho tehirizinao ao ambadik'ilay finoana voatahiry ny fietretana madio dia ny fahafahanao miverina eo amin'ilay tenin'ny Paoly hoe ny zavatra rehetra miara-miasa aso. Tsy voatery ho takatry ny sainao ny lalana fa ny résultat farina aza matahotra fa tsara io. Satria ilay Andriamanitra mitantana anao tsy hoe mpiandry tsotra fa mpiandry tsara. Tsy hamitaka anao ao ambadiky ny fitondrana ianao zany ny Andriamanitra sady dadanao. Faharoa, ny fahendren'Andriamanitra hitondrana ianao dia fataro fa mamela ny zanany ho vonoina. Ohatra izany Andriamanitra mamela ny zanany ho vonoina na ny mpanapaka n'izao tontolo izao mieritreritra mihitsy hoe tsika mpandresy Andriamanitra miomeo ambony seza fiandrianana hoe tsy izay mihitsy le mitrangaka satria ao ambadiky ny zavatra mafy mety lalovana misy zavatra avelan'Andriamanitra hitranga miafara ho vavolombelona. Fa raha tsy natolotry Kristy tsy voavonjy izao tontolo izao. Ary raha nafantatra ny mpanapaka izao tontolo izao dia tsy mivonoiny Kristy. Raha nafantatra ny rahalahin'i Josefa tsy mivonoiny tany anaty lavaka fatsakana sy nalefany tany Egypta. Fa noho tsy fahafantarana mihitsy no nitranga le izy. Ary avy amin'izay zavatra nitranga izay tanteraka ny programan'Andriamanitra. Ao ambadika io zavatra mitranga eo fiainanao androany io ohatra ny tsy le nieritreretinao io mihitsy no ataon'Andriamanitra lalana hitondranao ho any fahatanteran'le teny izay efa nilazainy. Hozy Josefa resaka tamin'ny rahalahiny nareo nanao planina ratsy fa ny Andriamanitra namaty an'le planina ratsy ho lasa planina tsara. Niza nanao planina ratsy teo amin'ny fiainanao ny Andriamanitra ao mamaty an'izay planina ratsy zay ho tonga planina tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary le izy fantatra Josefa mihitsy hoe planina ratsy fa tsy nanimba ny fony hiatrika ny rahalahiny sy hiatrika n'Andriamanitra. Tena kaikinao le planina ne tena ratsy hoe fa ny Andriamanitra ao hoe dia ianao koa miaraka aminy hoe nareo mianaka hoe manova an'le planina ratsy hoe ho planina tsara hoe.
misy olona paherezan'Andriamanitra andro amin'ny maraina ary tsy reradraraka tsy ianao miatrika ny journée sy ny semaine aminaran'i Jesosy. Fahatelo aloha atonga fetrany voatahiry madio afaka miantso ny rahan'i Jesosy ianao zay voalazany boky Hebreo fa ny rahan'i Jesosy afaka manadio ny fieritriretanao amin'ny fotoana loatra ny edivanao iny ohatrany tsy mety misaina zavatra tsara antsoy ny rahan'i Jesosy fa rahan'i Jesosy no manadio ny fisaintsainanao sy ny lohanao. Alleluia. Ny olona mino dia miaina mielo izay inony. Mino izy fa efa nandray araka ny tenenin Jesosy hoe na inona na inona angatanareo amin'ny fivavahana dia ataovy tahaka ny efa nahazo dia ho azonareo. Tahaka ny acteur miaina film mielo. Raha marary ianao miatrika eto andro amin'ny maraina dia miaina toy ny olona efa sitrana satria tena efa sitrana tokoa ianao. Zay mahatonga antsika rehefa mivavaka dia tsy mety raha mivavaka ho an'ny olona voafatotra dia mahita azy ohatra ny olona voafatotra nefa tsika mivavaka. Rehefa mivavaka ny olona voafatotra dia mahita an'ilay olona voafatotra tahaka ny olona efa voava. Sy afaka. Alleluia. Dinio ny ao anaty aiza ho aiza ny zavatra teneniko, aiza ho aiza ny zavatra saintsainiko, aiza ho aiza ny zavatra ataoko. Olona mino ve a? Mino an Jesosy ve a? Mino an'Andriamanitra ve a? Indrindra Hebreo 12:2 dia manambara fa ny atao hoe finoana dia mibanjina sy mijery an Jesosy Kristy. Ao anatin'io mafy manjo io tafajery an Jesosy ve ianao? Fa za te ilaza tena mijery an Jesosy. Fa any aminy ny famonjena tokony ho anao. Andro amin'ny maraina zany zao le olana, hitanao amin'izay, le olana andro amin'ny maraina zany zao tsy le olana entitsika. Fa ny olana andro amin'ny maraina sao sanatria tsy nitahiry finoantsika ao ambadika le fahasarotana mitranga manozongozona ny finoantsika. Nefa le finoana tian'Andriamanitra ho tehirizanao ambara-pahatonga ny fotoana hamaliny ianao sy ambara-pahatonga ny fotoana hampanjavonany anao. Zay mahatonga Jesosy ny teny raha ho avy ny zanak'olona dia moa ahita finoana va izy. Tsy maintsy manana finoana ianao zany ary tsy maintsy misy finoana velona ao anatinao. Manasanao hitsangana vetivety. Taontsika hivavaka. Asa anatin'ny tananao dia tenen'Andriamanitra hoe Tompo hoentiko eto anatrehanao ny finoako a. Raha tsara indrindra menaran'i Jesosy a. Entinay eto anatrehanao ny finoanay. Tsy ny olana heverinay fa mila vahana eo amin'ny fiainanay. Toy ny zavatra tsy mandeha na ny zavatra tsy mety. Na mety ho zavatra very, na mety ho zavatra tsy ampy, na mety zavatra tena mahavery hevitra anay. Tsy izay le asainao entina andro amin'ny maraina. Fa ny finoanay izay tianao tahaka ny voalazan'i Paoly hoe nitahiry ny finoako a. Ifonanay aminao Jesosy fa misy fotoana izay mandray finoana avy eto amin'ny fanatrehanao. Na rehefa avy mandray tenin'Andriamanitra, na rehefa avy mamaky ny teninao dia renay mihitsy hoe mahazo aina ny ao anaty a, mino anao sy mino izay lazainao. Fa rehefa mandeha ny fotoana dia renay koa hoe ohatry ny lasa le finoana. Tsy hainay no nitahiry azy ary mety ho diso ny fomba fiatrehanay satria mety mieritreritra izay fa voatahiry ho azy koa le finoana fa lasa tsy mandray andraikitra izay nitahiry azy avy amin'ny zavatra tokony ho tandremana. Misaotra fa raha miverina aminao izay andro amin'ny maraina dia fantatra fa raisinao satria ianao ny teny fa izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Misaotra betsaka Jesosy mbola afaka miverina izay andro amin'ny maraina. Ary angatahana ny fanampiana feno avy aminao, ahafahanay mitahiry ny finoana izay nomenao anay, ahafahanay mampifantoka sy mitahiry ny fifantohanay ho any aminao manoloana ny zavatra mitranga sy miseho. Satria izay teneninao dia ho tadiavin'ny devolozogozony izay fa tsy le teny. Le teninao tsy voahozogozony ary izany dia mbola mampahery anay. Satria ny teninao tsy voahozogozona tsy maintsy mitranga ara-potoana mifanaraka amin'ile disponibilité-n'ilay fandraisan-dahatra atao anatinay. Mifampivavaka izay andro maraina Jesosy. Anatin'izao sekoly maraina miomana hiatrika herinandro vaovao izao, aoka ny tsiraray avy hitantrina ny zavatra teneniny Tompo. Ary hifonana aminao fa misy fotoana izay anatin'ny fikoropahana, ao anaty tahotra, anatin'ny tsy fahalalana, ao anatin'ny mety tsy fampifantakarana dia tafa teniteny foana izay. Hiverenanay ireny teny ireny. Tapahanay ireny teny tsy mety ireny. Avy ireny miaraka amiko tapahako ny teny tsy mety. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tapahako ny teniteny foana nambarako. Ho anahy manokana, ho amin'ny manodidina ahy. Tsofoko rano amin'anaran'i Jesosy. Satria tsara Andriamanitra. Tsara ny tenin'Andriamanitra. Tsara ny zavatra ataon'Andriamanitra. Dia mitsodrano aho fa ny fitondran'Andriamanitra tsara
dia ho azo tsapaitany eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Jesosy vavaka izay apio izay tompo fa io saina io misy taona tsy voafehanay, misy taona tsy hainay ny mampitodika ny sainay ho any amin'ilay zavatra tsara ny teneninao. Misy taona izay misaintsaina zava-poana, misy taona izay misaintsaina ny contraire ny zavatra teneninao, dia tonga ny fahakiviana, tonga ny faharerahana ary tonga ny fahararahana. Sofa androany maraina afaka hoentina eo tongotra ao zany ary afaka miverina aminao zay. Apio zay tompo mba afaka hitahiry ny saintsainanay, adio ho tsotra ary tena aneo ny voninahitra ao. Miantso ny ranao zay Jesosy avereno. Ny ranao Jesosy mba ataovy manadio ny saiko, manadio ny fieritreretako, manomboka androany maraina amin'ny fotoana rehetra ilako an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misy taona zay rehefa avy mangataka dia tsy hainay na dia eo am-pangatahana aza miaina ny zavatra angatahanay. Misy taona zay rehefa mifampivavaka dia tsy mahita an'ilay zavatra tsara tiana efa tiana hiova, fa mbola bloqué amin'ilay zavatra ratsy tiana hovaina. Androany Jesosy miverina izay satria tsy mety ilay vavaka raha ohatra ka hivavaka ho an'ny olona marary zay nefa mahita azo marary eo am-pivavahana. Fa ianao miandry ny fomba fijerinay miova tahaka ny namangina ho am-Paoly, fa tsy nahiratra amin'ny masony raha tsy mivavaka izy ka niova ny fomba fijerina hitany Ananiasy tonga mpahiratra amin'ny masony. Androany maraina mila ny fanampianao zay mba ho hainay ny miaina n'ilay finoana, fa zay teneninao tonga dia hitanay ary afaka ho teneninay sy angatahanay ary hiainanay meloha. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka any amin'ny androany maraina. Ao fontanao dia isaory fa manomboka herinandro vaovao. Isaory fa niteny Andriamanitra. Isaory fa nisibleny Andriamanitra hoe ty le tsy mety mila ovaina zanako ty le izy ty misy olona zao mety mieritreritra fa marary izy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia kapoka tamin'i Jesosy ny fanasitranana ho anao. Raisa ampinoana amin'ny fomba tsotra ny anjara fanasitrana tokony ho anao. Zay nitady reraka na osaosa tsy ampera amin'izao fiandohan'ny herinandro zao. Raisy ny anjara hery sy tanjaka avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy avy aty amiko le izy fa avy amin'ny Jesosy ao anatinao no renouveler ny hery sy tanjaka ho eo amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasa sy Manankely avy Nazareta. Raha misy olona kivikivy renao mitsy hoe fanatenanao tena tsy antsony, andro amin'ny maraina avereno vaovao ny fanatenanao amin'Andriamanitra, fa herinandro vaovao ny sokavan'Andriamanitra ao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ny fahasoavany sy ny famindrapony anaraka anao, tsy ho raraka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, miva ny olana. Ny olana rampinono voafehy androany maraina. Eo ny fanamasina manampy anao, eo ny teny mampatsiaro anao, eo ny fanosoran'Andriamanitra mitahiry anao, eo ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Olona mino anao, miaina finoana anao, tsy raraka mpinono zantsony anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsofina rano tsy miteniteny foana zantsony anao. Karaza teny mpinoana katalogy no teny ambavanao. Ho gaga ny olona fa amin'ny fotoanan'ny krizy hiteny fahasoavany ianao, amin'ny fotoanan'ny faharina sy ny aretina hiteny fahasalamana ianao. Avereno miteny fiainana hoe manonona fiainana. Avereno miteny fiainana, manonona fiainana eo amiko, eo amin'ny vady aman-janako, eo amin'ny fiainako, eto amin'ny firenena, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka mafintsika ho an-tompo. Mahazo toerana vetivety no fanatintsika ho fisaorantsika an'Andriamanitra, tsy ho vidy ny teny sy ny fanatrehany tsy azo vidiana izany, fa mahatsapitsika eo ndre ny teny ianao Andriamanitra, fa izy izay no nitenenanao dia mamaly izy, zanako nady hoe tsy foiko. Vao manomboka ny herinandro tonga dia tsy haiko izay calcium azo androany teo, vitamine aloha, vitamine A Andriamanitra, vitamine C Christ, vitamine D Dieu, vitamine G God, vitamine B Boost, vitamine E Elohim, vitamine S El Shaddai, fangaro daholo ny Shalom, Shaba, feno. Avereno, tsy miteniteny foana, tsy misaintsaina zava-poana, miaina an'izay nitenenin Jesosy le finoana lesantsika teo rehefa niteny Andriamanitra hoe dia kapoka tamiko nanasitranana anao, vao mahatsiaro an'izay ianao dia ovao ny sainao. Wow, tsy marary ane zany efa sitrana. Dia ny fomba fijoronao manomboka eo fomba fijoron'olona sitrana, fa tsy hoe fomba fijoron'olona marary miandro sitranana. Zay le miaina ampinoana. Hitahanao ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa raha mety niatrika sedry Abrahama
tavavoaka tamin'le sedra izy le nitenenin'Andriamanitra azy zazalahy tonga somatsara ny zazalahy sara amin'io. Halleloja. Fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo rapitso fotoana.